Faly miarabantsika indray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Ny vaovao ny maresaka azontsika zaraina eto dia mahakasiky ny tohiny raharaha avy Vangaindrano ary ny doboka aponja manko Vonjimaika i Cyril Zambozafy niakatra tena amin'ny fampanaovana omaly tao Mananjary izy sy ireo olona 7 niarahany samborina taminy. Ny doboka Vonjimaika izy taorin'izany ny tenany sy olona 3 hafa. Arahina maso ara-pitsarana kosa ny efatra namany. Ireto no vesatra iampangana azy ireo fa nototohina ny filaminana anatin'ny fanjakana atteinte à la sécurité intérieure de l'État, fivorivorihana fa sy fanaovana fitsikatsehana sy fahazahoana lalana, réunion et manifestation sans autorisation, fikomiana narahana fanaovana herisetra sy hetraketraka tamin'ny mpitandro filaminana teo am-panatirahana ny asany, rébellion suivi violence et voie de fait envers les forces de l'ordre en exercice de leurs fonctions. Omaly ihany nanao valandresaka nyantso ny fitoniana tamin'ny rehetra ny vady amanjanana izany. Tsisy olona tsy aneho hevitra amin'ny tiraraha ty satria rehefa olona mitahaka ampahamarinana dia soit ianao voasambotra soit ianao ataontsika hoe tifirina dia ny voasambotra manko zareo ary ny doboka ampondra Vonjimaika izany. Mampalahelo zava-misy eto an-tany sy firenentsika satria le olona mitahaka mandeha ampahamarinana tsy mitondra basy fa mandeha moramora ary mandeha tsy mandoro tsy maninona fa ny mpitandro filaminana indray ane no voalohany manoraka ny bomby matandranomasina ary misakana le fitakiana izay atao ry zareo ary hitantsika moa vidéo izay nipilevantsika iny. Zay ny raharaha eto amin'ny tany sy firenentsika. Fanjakana malemy manko zany rehefa ianao olona hitaky zay na ilaina demokrasia olona mitaky anjanany zareo izay voalany lany sy solombavam-bahoaka dia izao ny zava-misy fanamborana sy fampikadrana ny ray aman-dreny sy ny zanaky ny faritra ary ao amin'ny distrika Vangaindrano izay. Naneho hevitra ihany koa ireo ray aman-dreny fa indrindrandrindra ny ao anatin'ny fikambanana vovonana avy anatsinana ary mitaky ny firaisan-kina rehetrarehetra mba hampivondrana hery. Eo ihany koa ny havany, ny zanany, ny vadiny mitaky ihany koa amin'ny fitsarana mba hitsara tena izy satria misy tsindrazo lena izay olona mitaky mandeha ampamarinana indray no gadraina amin'ny hoatrizao. Koa izany ny teneny zareo mitaky fitoniana ho an'ny vahoaka Vangaindrano satria zareo dia hendrika. Zany no zava-misy eto an-tany sy firenentsika. Azadino hatrany miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra izay. Reto manko misy vidéo vitsivitsy arahantsika fa nihokevitra nataon'ny zanany sy zareo avy anatsinana fikambanana vondrona ary mpanao politika ray aman-dreny amin'ny tanàna izay koa mazotoa hatrany mijery tompolahy sy tompovavy. Manolona ny toedrana sy eto ny firenena ny fiarahany entana ireto ny fikambanana manavaka ireto ACS ivonona ny sespesy sénateur voaloha ny Bamna, Betsileo, Antesaka, Antenoro, Antefasy, Antanosy, Antandroy, Makoa, ny FMKT ivonona ny CPT voaloha et politique interne HHPR, Triangle du Nord, ny ray aman-dreny eto firenena malagasy, ny komity ivondrona ny mpiasa malagasy, kima ny fiarahamonina-pirenena dia manao fanambarana manaraka izao. Voalohany, mikasika anandriamakoa mahavita rasy vesta. Masina ny safidin'ireo vahoaka ny Vangaindrano nandany zato isan-jato anandriamakoa mahavita ra sy vesta ho solombavam-bahoaka izay no mafisy fitsarana navoaka fitsarana avo na nampanorena HCC tamin'ny fomba ofisialy. Faharoa, mikasika anandriamakoa Zambozafy Cyril koa satria tany sy fitondrana republikana lesy misy eto Madagasikara ny lalàm-panorenana dia manome alalana feno ny faneho-hevitra ampilalina liberté d'expression izay nataon'ireo mpony natao Vangaindrano kanefa dia nodarofa ny miaramila bao anaty ary nosamborona nipitaika azy ireo dia andriamakoa Zambozafy Cyril izay kambana antoa amin'ny ACS sady filoha nasional
anaty ny fikambanana bama. Noho izany, voalohany, takery ny fiaraha-mienta ny fikambanana voalaza eo ambony ny famoahana tsy misy atakanto anandriamatoa Mavita Ra Silvestre solombavambahoaka vita vaingandrano sy ny fampiarana ny dito pitsarana navoaka ny asa CFC. Tsy ehena ny mozana tsy mila elina satria nakaiza ny toy ny raharaha écran plat, nakaiza ny toy ny raharaha bonbon sosety, nakaiza ny toy ny raharaha bolongam-bolamena zay nanjavona tao amin'ny ministerany Amerika. Faharoa, takia fiaraha-mientana ny fanafahana madio anandriamatoa Samizafy Cyril sy ireo namany voasambotra. Fahatelo, manjaka eto firenena ny gavoraraka sy ny tsy fahamarinana ary tsy fanipoahelana izay mety hiteraka korongana sy fifanafina eo amin'ny samy malagasy noho ny tsy faharesana ny fanjakana anaiky. Noho izany dia tonga ny fotoana tokony hanatanterahana ny fikaonakoa firenena na concertation nationale andraisana ny velona rehetra anjara ametrahana ny rafitra vaovao hitatana ny firenena miainga amin'ny fanovana ny fotony anjakany tany mpangalala sy ny demokrasia tena izy. Masina ny tanindrazana ny tanànan'io fa eny amin'ny folo Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Zay isan'ireo olona dimy nosamborina nandritry ny hetsika nataon'ireo vahoaka nanao hetsika ny takiana famoahana ny solombavambahoaka ny Vangaindrano, Andriamatoa Mavita Ra Silvestre, Andriamatoa Cyril Samizafy, filohan'ny BAM. Nalefa avy hatrany tany Mananjary ireto olona dimy voasambotra ireto, saingy tamin'ny alakamisy teo vao nahafantatra ny fianakavian'Andriamatoa Cyril Ra Samizafy fa isan'ireo dimy voasambotra ny havany. Tsy hijabaka amin'ny fanadihadiana ataon'ny manam-pahefana ny fianakavian'Andriamatoa Cyril Ra Samizafy, saingy tokony atao amin'ny toerana milamina sy azo antoka ny havan'izy ireo noho ny toe-pahasalamany. Makasika izay dia mangataka izay vady aman-janany fianakaviana akaiky no mba amin'ny toerana voaro, amin'ny toerana tokana, amin'ny toerana nakana azy tany Vangaindrano nanohizana ny raharaha-pitsarana rehetra makasika ny fanadihadiana izay atao makasika nyity raharaha niseho tany Vangaindrano ity. Izay fianakaviana dia tsy hijabaka velively amin'ny fanadihadiana, amin'ny fanapa-kevitra izay mety ho raisiny ny manam-pahefana isam-baratongany amin'ny ity raharaha izay nasarikitra ny raina ity. Mahatonga anay mangataka an'izay ho amin'ny toerana tokana sy voaro izay dia noho ny toe-pahasalamany izay efa mihomo, izay tena efa mihomo. Eo amin'ny koa ny taonany izay efa nahazoazo taona izy. Zareo dia mbola ho mananjary amin'izao tsika miteny izao ary arak'ilay voalazako teo dia tamin'ny larobia folakandro teo izay fianakaviana no vady aman-janany no nahazo voaray antso tamin'ny fianakaviana tany hoe nalaina tany Vangaindrano izy roty makany Masianaka amin'ny croisement Mahatangy. Teo moa zany dia zay fa alakamisy maraina vao nahafantatra fa ay loetina ny azo ny mananjary izy ireo. Tokony isy ny fanadihadiana atao manoloana ity tranga tany Vangaindrano ity ho hatrany ny zanak'Andriamatoa Cyril Ra Samizafy. Mangataka ny fahendren'ny fitsarana mahefa izahay anadiady amin'ny rariny, amin'ny hitsiny, amin'ny fahamarinana makasika ny ity raharaha tany Vangaindrano ity. Miantso, manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana koa izahay fianakaviany vady aman-janany hijery amin'ny tokony ho izy ny anohizana ny amin'ny ara-drariny ny fitsarana makasika azy ary mbola manamafy foana le voalaza teo hoe aoka tsika ho tony eo am-piandrasana ny mety ho toy an'izao raharaha Vangaindrano zao.
Nanamarika ny fianakaviany fa tsy tokony hisy ny ampita vaovao ankoatra azy ireo manoloana ity fisamborana an'Andriamatoa Cyril Rasambizafy ity. Hiakatra fitsarana amin'ity herinandro ity ny raharaha ka andrasana ny mety ho tohiny.